Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo ifanialina. Alarobia 10 oktobra eto amin'ny fandarana isika amin'izao takariva izao. Miarabana ihany koa ny Italiana ny famoahana ny gazety anivon'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson eto amin'ny fandarana isika. Fanarano antsika moa Andriamato Sinisy dia fanarano manokana ihany tsy amin'ny volony satria sanandro tsika zany dia miara-mitafatafa eto amin'izay zava-mitranga eto amin'ny firenena. Miarabana antsika zany amin'izao takarivo izao ary koa zany mba manome vaovao sy mba hisaitsainantsika amin'izay zava-miseho eto Madagasikara. Ny anokafantsika azy ny makasika ny resaka fifidianana moa zany Frank Ramarson efa eto ny mpanaramaso avy amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena io aloha ny avy amin'ny SADC io ny avy amin'ny vondrony Europeanina fa ihany koa ny an'ny eto toerana misy ny avy amin'ny fiarahamonina sivily andray anjara amin'izany tahaka ny ahoana ny fizarana ndraikitra amin'ny resaka fanaramaso ny fifidianana io Frank Ramarson. Ny mpanaramaso ny SADC zany dia ohatra amin'ny 400 izy zareo je crois hoe tena marina moa zany tsy ahenika zany ny bureau de vote izay misy ohatra amin'ny 20 000 bureau de vote io le izy. Ny zavatra atahorana mantsy amin'izao zava-mitranga dia sao dia tona fotsiny le observateur io indrindra ny SADC dia nohatra ny tany Zimbabwe ny fifidianana eto amintsika. Zany hoe na hoany na tsy hoany zany dia mety hisy irrégularité dia hoekeny fotsiny satria efa navitany adidiny izy amin'ny fahamanok'izy eto Madagasikara. Eo zany magaga ihany koa satria anatin'ny programme an'izao dia hoe hanampy antsika ny SADC amin'izay hoe observation zay eo amin'ny $1,500,000 eo. Ny zavatra magaga nefa dia zao hoe raha hipetrapotsiny ireo observateur satria izy zany no anan'le totsika izay vola zay ho anazy dia ohatrany mipetrapetraka any amin'le 22 région tany-dehibe fotsiny fa mianina fotsiny zany amin'izay résultat zay menazy ko maninona fa manana izany volam-piasaina ihany SADC raha mihina ny société civile tsy betsaka ireo zany tay anaramaso ary ireo mahala amin'ireo hoe aiza avy ny bureau de vote mety isolana satria raha ohatra mantsy ianao indrindra ireo candidat zay ataontsika tokony hana sérieux dia tokony hana cartographie électorale ny zava-misy eto aizany be mponina indrindra be ataontsika concentration électeur maro indrindra aizany tsy misy satria amin'le ahina rasantsika ho maro sy tsy verina n'intsony tsika momany le bureau de vote fictive anatin'le 20 000 zany hoe zay nampiana zany to anatiny dia misy fantatra fa misy région tsy ampy électeur sao dia amin'ireny no aotsika amenona isa amin'ny ty fifidianana ty amin'izao fotoan'izao ary mbola mampiahiahy ihany koa ny teniny hoe plan B izy amin'ny senita hoe rehefa tsy manana carte électorale dia tongava ihany any amin'ny bureau de vote hoe ahoana moa zany hoe zay ho tsy sarotra tany an-tranony zany dia hoe zay amin'ny fizarana zany dia tonga ny bureau de vote. Zavatra mahavariana ihany zany satria sao dia rehefa tonga koa ny osoka io mantsy zava-misy toa zany amin'ny ataontsika eo amin'ny fanaovana fifidianana izy tsy misy fifidianana tonga lafatra na iza iran-tany tsy maintsy misy foana problème mitranga ka mba isorona zany rehetra zany ny tenantsika eto tsy hoe andeha hanao kritika lava tsika amin'ny zava-misy fa mba manaitra ihany tompona andraikitra hoe manambola ny SADC $1,500,000 ho azy hanao observation maninona raha mena ny gasy société civile akasy sy mahita sy mahafantatra kokoa noho zareo any satria afaka mandeha tongotra afaka manana moyen anaovany azy manana ONG izy hoe mba hijery isan'aramaso ny fifidianana eto amintsika. Zay ny mahakasika ny fifidianana eo amin'ny lafiny teo-karena Frank Ramarson nanomboka omaly moa zany ny fivoriana ara-potoana ny nivon'ny parlemanta Rotota anisan'ny votoatiny zao fivoriana zao ny mahakasika ny teti-bola-panjakana ho amin'ny taona ho avy io tahaka ny ahoana ny endrikendriky zany tokony ho teti-bola-panjakana amin'ny taona ho avy io satria efa filoha mpitondra vaovao indray zany no hitantana amin'izay fotoana zay. Tsy milavaka manao teti-bola hoe misy ataontsika hoe fampandrosoana aloha ny amin'izao fotoana satria voalohany zany mbola tsy fantatra ny fanjakana faharoa mbola eo amin'ny famolafilana hoe tena isy ve sa tsy
ataontsika hoe financement fa ny ivelany amin'ny satria fa tetibola mpanjakana telo dia fitopolo isanjato ny tetibola dia avy any amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena. Eo zany mipetraka ny fanontaniana hoe mianina fotsiny amin'izay ataontsika hoe etra miditra eto Madagasikara zany ny vola miditra ao anatin'ny tetibola amin'ny taona 2014 zay no tombatomba ny fantatro hatramin'izao satria nisy coupe budgétaire hatrany amin'ny 5 na 5 isanjato hatramin'ity farany ity ary zay mbola ampiasaintsika fa mbola enjana ihany hoe amin'ity karakarana fifidianana ity amin'ireo fitaovam-panjakana zay entina miasa. Io moa zany namalay antsika ihany selita malo fa hélicoptère zany no entiny io maka ny vokatry ny fifidiana fa tonga ny hélicoptère teo ve le 20 000 bureau de vote nahatsa ny midisany amin'ny district ireo zany no commune sa district no alaina zany no voka-pifidiana satria zay no tena important izy hoe ary dikan'izany ve le fomba zany tokony hijerena teny zao isy fevany la di finance rectificative koa amin'ny herintaona raha lany io le filogo fo satria tsy maintsy manana ny programmany izy tsy maintsy manana ny ataontsika hoe priorité izy amin'izay zavatra dia tena tona tatsiko zao misy candidat milaza hoe anatin'ny 7 andro izy zao natao misy candidat hafa milaza hoe mamaky anay dia ny hoe ny mihoana resaka solika sy resaka électricité hoe tonga ve dia anao vérité des prix sy mbola anao subvention zany zavatra politika zany politika iainan'ny vahoaka io zany dia momban'ireo politique d'infrastructure na ny éducation zany na ny fahasalamana sy indrindra zany ady amin'ny fahalala dia fa tokony jerena zany anatin'ny tetibola kanefa ny zay mbola anteneniko anao hoe mbola tsy misy le ataontsika hoe famatsim-bola zay hoe hiditra satria nohony le mbola zay foana niainantsika hatramin'izay fa ny zavatra azo resahana fotsiny angamba dia hoe engany isy loi de finance rectificative azon'ny filovaovao miasa sy amin'le parlementaire vaovao koa zay aso hoe ariasa amin'ny filova le parlementaire koa satria hitanao ihany fa raha tsy mifanaraka ny filova sy ny parlementaire ary deuxième tour ny présidentielle tsy dia miaraka amin'ny élection législative karaha tsy mifanojo majorité io dia hitanao fa lasa problème na ny États-Unis arenao mahita zany amin'izao fotoana zao ny hoe ny flo Obama nanao réforme man'ny fahasalamana nazony olona rehetra hoe mitsabo réforme de la santé izy ny lany république nefa ny tsy afaka manao ny programme satria ny républicaine no manjaka any amin'ny Sénat sy ny majorité sy any amin'ny démocrate aloha ny chambre des représentants fa hitanao tsara le io shutdown hoe tsy mety mandana an'le tetibola mpanjakan'ny États-Unis dia io zany manjary mikatso ny administration américaine dia hitanao fa ato afaka rona 3 andro dia tonga koa zany le hoe amin'le resaka hoe dette hoe plafonnement ny dette tsy maintsy dia hoe ampiakarina le plafond ny dette raha zany tsy afaka mingam-bola tsony ny fanjakana amérikaine io misehitra resam-pirenena dia lasa fahity défaut de paiement hitanao zany fa tany Elisabeth zany azy misehatra olana amin'ny démocratie ny amin'le hoe mifakazo tsy mifakazo ny filoha sy ny parlementa eo amin'ny lafy ny tetibola mpanjakana fotsiny ka zay nataoko anao hoe engany isy loi de finance rectificative ary engany hitovy ny majorité eo amin'ny majorité présidentielle hoe miaraka amin'ny politique amin'ny filohan'ny république ny parlementa amin'ny taona 2014 ka zay natao hoe tsara mariena ihany zay amin'izay fotoana zao satria ho an'ireo zay candidat any programme tonga lafatra dia zay zao ny contrainte ny fomanomboka ny ataontsika hoe ny mandahana fa naizana zany Frank Ramantsona mety tsy azo ilaina ihany zany ny fifehezana kibo amin'io taona 14 sy 20 manoloana an'izay tetibola zany hoe ny politika ny fitsitsiana austérité ny tany amaliko nefa vao vita ny fifidianana amin'ny azakazaka be ny mpamatsy vola amin'ny fanarenana ny teokarena io firenena io iny garakaraka n'izay fomba anaovantsika ny fifidianana hoe tonga lafatra hoe reconnu ve ny fifidianana dia tonga ny mpamatsy vola hitanao zany fa tonga zany dia tokony hivory ary zay zao tokony jeren'ny candidat indrindra moa zany candidat Andrianarifelo zao dia ny hoe tokony nisy conférence des amis de Madagascar tokony zany miantso hoe anampy a Madagascar na ny
firenena occidental na nibady ny ataontsika hoe ny mpamatsy vola rehetra banque mondiale sy ny FMI sy ny BRICS zany hoe ny Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique dia maro zany satria manana programme an'izao zay matao ajony aveo dia hoentiny ihany zao ohatra izy moa akaikin'izy moa amin'izay ataontsika hoe exemple zay satria raha hitanao izy ihany zao namaly amin'le questionnaire ny CFAFI araka ny tenen'ny tefamitse pointu ary namaly tsara zany hoe hita zany fa matotra le programme zany hoe ny programme an'izany zao dia azo oetina ny conférence des amis de Madagascar azo oetina dia hoe manoatra ny Mali ny nazo 3 milliards de dollars histoire tsy fa dia zay no oetiny rehefa azo le vola zay miaka amin'ny mpamatsy vola rehetra dia hoe entina anaovana an'le hoe fampandrosoana entina andamina an'le resantsika to fa rehefa tsy tafito anatin'izay programme-ny banque comité international zay le fifidianana zao tsy midiny fifidianana hoe be lesoka be alatra be alabato be zavatsy régulier dia mbola tafito anaty politique d'austérité antsika satria tant que zay no ataoko anao tsy manana antsika hoe fifidianana mandeha ara-dalàna zako normal na dia hoe zay misy lesoka tsy maintsy eken'ny comité international dia moramora am'izay tondra zay lany eo no manao an'izay fa akarin'le programme koa zay no ataoko hoe le programme aloha dia ny monsieur hatsony navelo ny hitamaso ny anivelony hitany amin'ny CFAFI hitany zao na amin'ny internet ezaka dia miaritsy milaza hoe zako dia averiko map averiko ny sasany dia ny afiavanana fampiavanana ihany hoe atsy roa ady amin'ny fantsana fa tsy zavatra mivaingana hitan'ny olona ary zay no antoko hoe tsy olona no fidina fa no programme rehefa vita ny projet de société dia eo aminatin'ny projet de société moa hitanao lavitra ezaka dia anatin'ny 10 taona mandat voalohany dia misy programme anasa mazava tsara dia iny no tokony hitan'ny olona jeren'ny olona ary ilaina koa mo président république anankiray eto Madagasikara ekeny malagasy rehetra teo mihitsy président mety hoe président n'Antananarivo président zao io fa tsy filohan'ny tetezamita Antananarivo fa ilaitsika dia filoha hoe tena ekeny malagasy rehetra zany takany teo olotany zany fa manjary velo ohatrany telo hoe misy territoire libéré ataony any misy an'izao ny zavatra anankiroa dia ny firaisam-pirenena unité nationale ao anatin'izay ka ny programme anasa ho ary dia tsy maintsy miaraka amin'izay unité nationale fampiavarana réconciliation ary zay no koa eo anatin'izay dia misy an'le hoe fahaiza manao ao anatin'ilay sy bonne gouvernance ary koa ady amin'ny hoe impunité ny candidat azoavelo izy fa nyteny izy hoe tsy any amin'ny filohan'ny république ny tsaraina rehefa tsy mety ny zavatra toa zavatra lehibe zany ao anatina programme anazy zany satria ny olona nge rehefa hoe olona ambony dia tsy azo ataon'izao efa ao anatin'ny programme any mihitsy zay ary ataoko fa izay nisan'ny nangatahany CFAFI hoe ina ny hevitro momba an'izay politika momba ny justice izay zany hoe efa nyteny izy hoe ny fananganana ny haute cour de justice dia anatin'ny 70 andro raha lany présidence dia zay koa le hoe tsy maintsy averiko teo hoe ny fitsarana dia tsy maintsy mahaleo tena tateraka mihitsy ary manaraka ny lalàna ny républicaine dia hoe nataoko hoe io zany nataony hoe tsy ilaina tsony ny siny hoe ny fanjakana ao anaty conseil supérieur de la magistrature no hoe misy hoe le vice-président hoe misy ny fitsarana président mofa filoha ino zany honoresika fotsiny fa amin'ny supérieur de la magistrature fa nitsika manko ny vice-président le mbola ministre ny justice ka io zany tokony jerena tsara mihitsy hoe azaiza sy ny fomba iverena amin'le tany-tandalàna sika amin'izao fotoana zao fa lava le resahako to momba an'le hoe any amin'ny resaka teti-bola resantsika nefa no miafara amin'izay satria zany rehetrarehetra zany dia ilaina ataontsika eo anatina programme hoe fampiarana ny teti-bola atolo zany rehetrarehetra zany satria ilaina bonne gouvernance financière juridique Madagascar. Fa ny candidat moa amin'izao fotoana izao samy manao karazana hitam-barotra zany mandresy lahatra ny mpividy inona ny mahasamy hafa n'ireo candidat reo raha ny fijerinao azy Franck Ramason mahadany tokoa zany fa ohatra ny mitovitovy daholo ny zavatra resahany hoe ady amin'ny fahantrana
hoe tsy maintsy miveryntsika eo anatin'ny toerana constitutionnel anatirety. Io zany ohatrany hoe misy tambarotra mitovy kanefa misy fisamihafany ihany dia hitanao tsara fa eo anatin'le programany tena rehefa programme fotsiny dia zay no ataoko hoe tsy mampitsotsitsony satria sasany mety miteny fotsiny hoe manontanyisa zavatra fa tsy fitanao io soritra amin'ny zavatra zay ataony anatin'ny ataontsika hoe fihetsika zay ataony dia tsy mifandaka amin'ny zavatra zay ataony. Sasany zao dia mandany vola be aman-karena io masony olona hoe tsika dia ampiakatra ny fiarom-pianareo tsika dia zao nefa ny tamin'izy tao tsy hita zavatra zay nataony ohatra zany zay zany fahasamihafana ny Alexandre Nerveux izy zany namoaka rapport de redevabilité hoe navita fotodrafitrasa zay tsy nataony sasany dia tiandray izy mbola namoaka hoe ny valiteniny tamin'ny sefafisy naveriketiny eo fa dia hoe avy leta tokoa ny fanontaniana fa avy leta koa ny ataontsika hoe valiny hoan'ny ireo organisme sy sefafi dia fantatsika fa zavatra olona observatoire de la vie publique manana ny lazana eo amin'ny lafiny koa ny comité international. Isoranao teto mifandaranao isika tamin'izao androany zao ary Frank Ramasson. Misaotranao sineza ary misaotranareo zay ninao antsika koa zany. Mandrapita fa amin'ny fotoana antsika raha-pitsindrary toboko lasy toboko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika ity. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.